Mbola tsara sika jiaby. Akory lie, akory sa, akory laly, akory ranandria, akory aby. Ny vaovao misongadina tanatin'ny 420 ora avy an-tsany no resahintsika. Mandroso ary toko. Ny lohateny dia ny hoe dia tena bandy ve isika malagasy ireto hoe sa rehefa ny mpitondra mitondra ny laharana voalohany no voan'ny syndrome de Peter Pan dia manaraka izany koa isika. Bady hoy aho ve isika malagasy satria aiza ve ka efa izao no zavatra iainantsika fa hantsana lalina. Farany amin'ny firenena mantsa indrindra eran-tany kanefa dia mbola mahavita mifaninana amin'ny Dubai amin'ny resaka afomanga. Dia mitehaka mioby raha malagasy kely mahita ireo drone maneho sary eny amin'ny habakabaky ny renivohitra Madagasikara dia adino ilay fijaliana iainana isan'andro mijiro tapaka, ny rano tsy misy, ny sakafo eny an-tsena tsy safidiana fa misy poizina na efa lany daty ka mahafaty. Eny fa na ny menaka andrahoana sakafo aza atahorana maty etsy, maty eroa. Ny fandrakana tsy mahita vahaolana fa kosa mahita vola hanaovana lanonana isan'andro, hanaovana deradera etsy sy eroa amin'ny volam-bahoaka. Tena zany raha mba misy na dia iray minitra natokana ho an'ireo malagasy maty tamin'iny fanampoizinana ny sesy iny akory nandritra ny lanonana teny amin'ny Lakiarivo sy ny 20 Jona teny Mahamasina mba nataon'ny fitondram-pandrakana. Ny maty any tokoa anga fa ny lanonana sy ny fisesehoana tsy maintsy mandeha. Ataon'ireo fianakavian'ny maty ahoana kosa moa no hifaly hizaha afomanga sy hanao fety tamin'iny 20 Jona iny. Dia nitenin'ireo haino aman-dreny hanohana ny fitondrana fa fahombiazana iny matso iny. Nateo aza ny fanentanana nataon'ny mpanohitra Tsoeny dia tsy menatra ve reto namana mpanao gazety reto ny teny izany? Tsy ireny ny vahoaka n'Antananarivo, tsy mbola izy reny, tsy ny ray am-pahadiminy akory reny, raha tsy teny afa-tsy ny eto Antananarivo renivohitra fotsiny isika. Olona mpanohana ny fitondrana no maro tonga teny sy ireo olona mba liana hijery matso miaramila. Dia mbola nisy koa ny fandokafana ny akandro nanaovan'ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina nataon'ny mpanao gazety anankiray hoe raitra foana isa-taona ny akandro anaovan'ity vadin'ny filoham-pirenena ity. Dia niome sy nanongo tena ny tenako raha nandeha ilay mpanao gazety ny teny io. Mba fantany ve hoe ohatrinona ny valera midy ny akandro nanaovany ireny ary tsy kalitao gasy akory fa lamba raitra avy any ivelany raha ny fijery azy. Raha toa ka lamba tenina vita teto Madagasikara no nosalorany dia afaka nirehare ny malagasy sy isika mpanao gazety satria naneho ny maha malagasy azy izy ary manandratra ny kalitao malagasy saingy zavatra hafa avy any ivelany lafo vidy no entin'ny anjaika teo. Dia miendrika fandokafana ve zany sady fetim-pirenen'ny Madagasikara raha teo fetim-pirenen'ny malagasy no natrehany mpanontany tena ihany. Arak'izany dia ny mpitondra tsy maintsy mandroso fa ny malagasy sy ny anoanany miandry. Misy miteny moa ry zareo mpisolelaka fa tokony ahay akasitraka ny mpitondra isika malagasy noho ny zavatra natolotry ny filoha rehetra ireny. Ry zareo fa angamo volan'ny filoham-pirenena no nanaovana azy ireny. Vola ny vahoaka malagasy avokoa izy ireny. Tamin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no nangatahany ireny tany amin'ny banky mondiale, tany amin'ny firenena Europeana na ireo fikambanana maro samihafa nanome vola any Madagasikara. Ka ahoana ny vahoaka tompony indray no hisaotra dia iny arana hita iny koa ny zavatra nambaran'ny ramatoa minisitry ny serasera hoe izy groupe elektrozena manokana ampiasaina tamin'iny fampisehoana teny Lakiarivo iny ka tsy hisy mihitsy ny fahatapahan-jiro mandritra iny lanonana iny hoy izy. Dia manontany tena ihany hoe maninona tompoko raha manana izany ihany isika? Nahoana raha ampiasaina eny amin'ny hopitaly izay miaina amin'ny fahatapahan-jiro isan'andro sady avela hitsipaka sy ho faty noho ny delestage ireo marari-tsabona ao amin'ny hopitaly? Za kosa natao any amin'ny tranon'ireo tandapa izy ireny mba tsy ho tapaka ny jirony. Dia vita iny ny 20 Jona sy ny fisehosehoana dia hiverina amin'ny fiainany andavanandro indray raha malagasy iaina amin'ny delestage any tapaka ny tsy fandriampahalemana, ny sakafo lany daty sy ny sisa maro tsy voatanisa. Dia hoy aho raha hiverina amin'ny lohateny hoe tena bado ve ny malagasy ka mora ambakaina? Tsy atopo, tsy bado akory ny malagasy fa mbola hitsotra.